amin'ny fifaliana indray no hiara-bako antsika rehetra amin'ny anarana mahafinaritra i Jesosy Kristy androany. Tena mitsikitsika ary tena falifaly satria tonga indray ny andro Paka na Paska, ilay andro ahatsiarovana ny namonjeny Jesosy Kristy ny olombelona rehetra. Ary za anisany mandray an'izany famonjena avy any Jesosy zany. Taiza nanaovany an'izany? Tao amin'ilay toerana anankiray antsoina hoe Kalvari. Ilay toerana antsoina hoe Kalvari. Io Kalvari io dia avoana ary anarana toerana le izy. Ohatrany hoe ianao zao manana ny anaran'ny tanàna hipetrahanao. Dia tahaka an'izany le Kalvari teo Jesosy Kristy no nijaly niaritra ny mafy. Tena hoe mafy nentin' Jesosy Kristy teo tena hoe mafy ary tena marary fa maninona izy niaritra an'izany rehetra zany satria tena tia loatra fotsika, tena tia be antsika io Jesosy Kristy io. Tena fony ny ainy mba amonjena ary amonjena anao. Dia izay ny zavatra nataon'i Jesosy teo Kalvari. Noho izany andao ho tsarovantsika mandrakariva zany fahatsarana nataon'i Jesosy zany, zany fitiavana zany dia zany indrindra andao hiran'ity hira anankiray ity tsika. Hira efa faheninao le izy fa andao hirantsika mihira indray, indrindra fa ankizy kely mihira anazy vao may tena mahafinaritra satria Jesosy Kristy dia tena nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvari ho famonjenantsika rehetra. Dia raha ny fitahian'Andriamanitra daholo antsika rehetra dia mihaino finaritra, mijery finaritra, aoka ho hirahirantsika mandrakariva fa Jesosy dia tena tia antsika ary zany dia nataony teo Kalvari. Tahian'Andriamanitra daholo azy.